Ankizy mandidina ny 207 eo mpianatra avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra misy 12 eto Andrenivohitra no azo tombotsoa vokatry ny asa sosialy izay karakarain'ny Star sy ny Rotary Club Ivandry miendrika fizarana vary sy laoka arahina lasary sy desera. Vola mitetina 530 tapitrisa ariary no entina matsina izany tetika asa izany. Sekoly ray isam-bolana no anaovana ny hetsika ka nosatarina tetsy amin'ny sekoly fanabeazana fototra Etsiandraro zany asa sosialy zany. Efa miarahaba ny mpiara-miasa amin'ny Rotary Club Ivandry dia androany ny fisandratana ny projet izay raha miasan'ny Star miaraka amin'ny Rotary Club Ivandry. Izy ity dia projet tafiditra ao anatin'ny action RSE dia miompana manokana ho an'ny ankizy manerana ny EPP eto Antananarivo. EPP 12 no isitraka an'izany mandritra ny taona 2024 dia mandritra ny fotoana io izara sakafo izahay izay hitanareo eto vary sy laoka, lasary, desera, justar isaky ny ankizy isaky ny EPP. Vao manomboka an'ilay projet koa izahay dia mba hanafaingana ny partie logistika zany dia nanombohana anazy manodidina ny Andraro, Korondrano, Ivandry, Soavamasoandro, Akazomanga. Resy lahatra ireo malala-tanana fa antoky ny fahombiazana any an-tsekoly ny fisian'ny cantine scolaire ary tena mafisin'ny talian'ny sekoly Ramatoa Ravawariso Clarisse zany. Tena faly mihitsy izay rehefa misy ohatran'izao satria hery lehibe ho an'ilay ankizy ilay izy mampatanjaka an'ilay ankizy dia tena faly. Nisy cantine teto ilay natao fanjakana tamin'ny année scolaire lasa fa nanomboka tamin'ity année scolaire ity zany tsisy intsony. Mbola tsy nitohy fa mbola tsy fantatra raha mbola isy any aoriana. Tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-orinasa fitaratra ny Star izao asa sosialy izao. Fantatra nandritra ny fotoana fa mbola misy tetika asa roa hafa iarahan'ny Star sy ny Rotary Club Ivandry mana-tanteraka dia ny fampidirana trano famakiam-boky sy informatika any anivon'ireo sekoly nahazo tombotsoa.